manoana tanteraka ity hetsika ity izahay satria mpifanaraka mifanamby ho amin'ny fampivoarana ara-pambolena sy ny fiadoana ny sakafo ara-pahasalamana ho an'ny malagasy mitandrona biolojika. Fampiroboroboana ny tantsaha madio sy maharitra, fanohanana ny vokatra avy eto an-toerana ary fiarovana ny tontolo iainana. Izao hetsika izao dia anatin'ny fanatanterahana ny paikady nasionaly ho fampiroboroboana ny famokarana biolojika. Miisa maherin'ny roa hetsy ireo tantsaha malagasy ankehitriny voakasika ity sehatra ity. Mila toanana arovanay ary hajaina ny ezaka ataon'izy ireo. Izany no antony sy ankatoan'ny Minae manoana ny bio amin'ny alalan'ny fanamafisana ny rojo famatsiana maharitra, fanohanana ara-teknika sy ara-barotra, indrindra ary fananganana politika manoana ny bio ho politika nasionaly. Ankasitrahana manokana ny sima bio, ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny DPM no ny fandraisana andraikitra sy fiara-miasa maharitra. Misaotra ihany koa ireo mpiara-mambonantoka ara-teknika sy ara-bola, indrindra ny vondrona Europeana, Ecoser, CCPP ary Huileries de Melville. Amporosiana ny rehetra natrika sy handray anjara amin'ny salon biolojika 2024 izay tanterahina ny 20 Jona ao amin'ny Carleton Anosy. Sy ny fitsidihana ireo orinasa bio any amin'ny Morotsiraka Atsinanana ny 19 ka 19 Jona 2024. Ny bio dia tsy safidy fotsiny fa vahaolana. Safidy ho an'ny hoavy ny tantsaha sy ny taranaka. Ary ho ela velona ny biolojika miara-mientana isika rehetra ensemble transformons les secteurs agricoles. Izahay eo anivon'ny Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra dia efa mpiara-dalana amin'ny zareo avy ao amin'ny syndicat malagasy ny biolojika zany hoe ny produit bio ary dia manohana tanteraka an'izao hetsika izao ihany koa. Izy io moa dia tafiditra ao anatin'ilay fanatanterahana ny andro lehibe faharoa ny politika fanjakana amin'ny ankapobeny dia ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-ekonomika na ny transformation économique. Ny vokatra bio raha raisina amin'ny maha-rojo-piariana azy dia sady misy ny sehatra famoronana asa, misy ny famokarana ary misy indrindrandrindra ny lalam-barotra ihany koa anatin'izay fa manana ny mampiavaka azy ny filière bio isika izay na ny rojo-piariana bio amin'ny manana ny sata manokana zany ny fikarakarana ireo vokatra biolojika amidy ireo. Ka izany indrindra no anohanan'ny Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra izao hetsika izao izay manohana ihany koa sy mampiroborobo ihany koa ny fanodinana sy ny indrindrandrindra ny fanjifana eo amin'ny tsena anatiny ary isorana manokana moa ry zareo ao amin'ny syndicat malagasy de l'agriculture biologique amin'izao hetsika izao satria mampafantatra ihany koa indrindrandrindra ny mpanjifa eto amin'ny tsena anatiny ny vokatsoa sy ny zavatsoa entin'ny vokatra bio izao hetsika ataon'ny zareo izao. Izany dia zava-dehibe eo amin'ny resaka varotra ny fampahafantarana ny mpanjifa ny mahakasika ny mombamomba ny vokatra iray izay aparitaka eny an-tsena. Ka izany no mbola hamerenanay sy isoranay manokana ny avy eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'izao hetsika izao ka dia anohananay tanteraka ihany koa ary any an-tanana ny daholobe zany mba ho avy anotrona ho avy hijery ny hetsika io amin'ny faha-20 sy faha-21 volana Jona ao amin'ny Hôtel Carleton. Mankasitraka tompoko. Zavatra hitantsika io moa zany dia amin'ity salon biolojika ity dia ahitana ny vokatra rehetra izay vokarina eto Madagasikara ho an'ny mpanjifa malagasy. Ary izay moa nanaovana tamin'ity iray mitoraka ity hoe tena hoe bio
ho an'ny malagasy. Afatsika zany misitraka sy mahita ny vokatra rehetra izay azo atao hoe manara-penitra ary manaraka ny norma izay amiantsika ny ivelany. Satria fantatsika moa zany fa ny ahafantarana ny bio dia ho antsika ny ivelany foana. Dia izay moa zany tena hoe anisan'ny hetsika sy ezaka ataon'ny Cimabio mba mampahafantatra koa hoe ahoana ny lisitrantsika aty anatiny ny vokatra. Atsika moa manana lalàna momba an'io, momba ny fampianarana biolojika, dia io no ahafahantsika mbola mampiroborobo kokoa ny tsena anatiny. Dia mbola misaotra antsika rehetra ary manome lahasoana amin'ny fitondram-panjakana satria tonga ohatr'izao ny bio dia no fanohanana ny fanjakana sy ny fiara-miasa akaiky miaraka amin'ny sehatra tsy miakina. Misaotra tompoko. Ensemble, transformons le secteur agricole.